dia mbola amin'ny fifaliana indray no afahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao indray izay resantsika indray ny toromarika mahakasika ny lalam-pamonjena izay soritan'Andriamanitra ho antsika mialohan'ny zavatra rehetra hivavaka isika. Jehovahandriamanitra ray io misaotra ny mandrakariva izahay ny fahalehibiazanao, famondram-ponao ary ny fitiavanao anay, satria tsy mitsahatra ny miteny ianao manoro lalana ny mandrakariva ny amin'ny toe-panahy tokony hanananay mba tsy hahatonga anay ionina fotsiny amin'ny zavatra mandalo ety amin'ity zao tontolo izao ity, fa hanomana kosa ny fiainana mandrakizay izay efa omanina ho anay ary tsy maintsy hidiranay. Matoka izay fa ny fanahinao masina dia hiasa hatrany mamelombelona ny fo mampanahy anay mba tsy hahatonga anay anjeny ny andro lava, fa hisaintsaina andro manalina ny teninao izay antoka andraisanay ny fiadanam-po sy fahazoana antoka ihany koa ny famonjena izay vita amin'ny Kristy. Dia ny fanahinao masina hanome hery anay mandrakariva ny anaranao Jesosy, amen. Valomerabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Fantatritsika fa tsy moramora ny manaradia ny Kristy, tsy arakaraka ny zavatra nahazatra antsika hatramin'izay hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra manolo tena ho an'Andriamanitra dia miadakadana milamindamina mbola eto amin'ity zao tontolo izao ity isika, ary ny tombon'androm-pahavelomana izay nomen'Andriamanitra antsika no ahafahantsika manomana ny fiainantsika mandrakizay. Kanefa misy toromarika mandrakariva apetrak'Andriamanitra mba hizorantsika fa ny miaraka amin'i Jesosy Kristy tsy ampy fotsiny ny hoe mandray azy dia azo antoka ny famonjena, fa misy toe-panahy takin'Andriamanitra hananan'ny kristianina ary azo oharina taka ny lalana anankiray lavitra ny diantsika dia amin'ity zao tontolo izao ity, mba tsy hahatonga antsika ho variana fotsiny ka ho faly ny amin'ny fanomezana vahana ny filàn'ny nofo, hitady fahafinaretana sy fahasambarana tsy maharitra mandrakizay ety amin'ity zao tontolo izao ity, fa mba hahatonga sainantsika hoe ny tombon'androm-pahavelomana no omen'Andriamanitra antsika dia tena fanomanana mihitsy ny dia mizotra mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Fantatritsika ihany koa araka ny Jaona toko 5 nambaran'i Jesosy fa tsisy afa-bela ny zanak'olombelona rehetra ety amin'ity zao tontolo izao ity na mino an'Andriamanitra na tsy mino an'Andriamanitra, fa mizotra mankany amin'ny fiainana mandrakizay io avokoa. Fa le fiainana mandrakizay nefa dia mizara roa, araka ny nambaran'i Jesosy hoe izay nanao tsara dia hitsangana ho any amin'ny fiainana mandrakizay sambatra miaraka amin'Andriamanitra, izay nanao ny ratsy kosa hitsangana ho any amin'ny fanamelohana mandrakizay tsy misy fanafany. Ary izay no mahatonga ny fitoriana ny filazantsara marika ny famondram-pon'Andriamanitra lehibe, satria tsy tian'Andriamanitra ho very ity zao tontolo izao ity, ary izay indrindra nahatonga azy nanolotra ny zanany mba hosorona ho antsika, mba azahoantsika antoka ny famonjena, ka hahatonga antsika hanaiky ny fepetra rehetra napetrany mba tsy hanenintsika ndray andro any. Resakintsika teto ny fahasarotany dia ary ny zavatra nyresantsika farany dia le fiarahana amin'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy miditra amin'ny vavahady ety, fa misy vavahady roa
nambaran'i Jesosy ihany. Toromarika ny meny de hoe midira amin'ny vavahady eto izy, fa tery sady entiny lalana makany amin'ny fiainana. Vitso no hita azy fa malalaka kosa mivaravarana miditra makany amin'ny fahafatesana, ary marobe no misotra makany. Ary io tena mamperitreritra satria na de vitan'i Kristy ary ny famonjena tsy nanavaka izy fa ho an'izao tontolo izao mihitsy nandrotsahany rany, na de fantany aza fa marobe no very. Ary le olona very reo tsy hoe voasoratra na voasorotra hatrany mpamorona anazy hoe tsy maintsy ho very reto olona reto. Ary reo vitsy izay hiditra amin'ny vavahady reto tsy hoe efa natokana ho tafiditra ao anatin'izay vavahady ety zay sy hizotra amin'ny lalana ety, fa safidim-pon'le olona fa vokatry ny tsy fandinihana soratra masina sy ny tsy fisaitsainana ny zavatra ho avy mahatonga ny olona misafidy ny lalan'ny fahafatesana. Ary zany indrindra no nahatonga antsika miresaka teto mandrakariva fa tsy mora zany miaraka amin'i Jesosy zany, fa mila fifehezan-tena tanteraka, fanoloran-tena tanteraka, fahaizana mifandray tanteraka amin'Andriamanitra, ary fahaizana miaina ny feony mba hanarahana ny sitrapony. Fa taka ny dia lavitra hozy sika, misy ny vanim-potoana iaingana ary misy ny vanim-potoana hatongavana, kanefa ao anelanela zay no izahan'Andriamanitra toetrantsika hoe ho isan'izay ho vonjena ve tsika sa ho isan'izay ho very. Tsy Andriamanitra no mamaritra hoe za tsy maintsy ho voavonjena, za tsy maintsy ho very, fa torolalana fotsiny napetrak'Andriamanitra amintsika. Ka raha manaiky tsika hizotra amin'ny lalana zay soritana de ho vonjena. Rehefa tsy mety manaiky isika, vitantsika ihany ange ny diantsika ty amin'ity zao tontolo zao ty, satria manapetra ny fiainana fa safidim-pontsika amin'izay vanim-potoana izay raha very isika. Ary tsy misy afaka manome tsintsony an'Andriamanitra satria nampiseho an'de mimeloha ny lalana. Ary zay indrindra no nahatonga ny Mosesy nampisafidy ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany ny amin'ny lalana zay izorany zay manazava tsara mihitsy, fa misy tena safidy napetraka ho amin'ny olona ka miankina amin'ny olona tsiraray avy zay mety ho vokatra ny zavatra nataony. Deutéronome 7:10 ny 7:20 ka hatramin'ny 20 de zao ny voasoratra hoe miantso ny lanitra sy ny tany aho anio, ho vavolombelona aminareo fanataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny famonjonana, ko mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao, de notiany Jehovah Andriamanitra ianao ka hiaino ny feony sy hifikitra aminy, fa izany no fiainanao sy famaroany ny andronao mba ho nenanao eo amin'ny tany zay nenianany Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao omena azy. Safidy fa tsy afaka manery mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra ary raha toriana koa ny filazantsara de tsy misy famerenany kolaka. Fa ny fitoriana filazantsara tsy maintsy mitranga foana reo zavatra anankoroa reo, fampahafantarana ny olona lalan'ny fiainana sy ny lalan'ny fahafatesana, de apetraka amin'ny olona zay mandrindray misafidy. Rehefa avy eo apetraka eo amin'ny izy de misafidiana lalana tianao izorana, kanefa manoro hevitra ihany ny mpanompon'Andriamanitra hoe raha tia ho velona de misafidiana ny fiainana. Fa rehefa tsy misafidy ny fiainana de lalana mizotra makany amin'ny fahafatesana. Ary zay indrindra nahatonga antsika miresaka ambaran'i Mosesy ihany eo amin'ny 9:20 le toe-panahy tokony hananana raha te hisafidy ny fiainana de no tian'i Jehovah Andriamanitra ianao izy ka hiaino ny feony sy hifikitra aminy, fa zany ny fiainanao sy famaronany ny andronao mba ho nenanao eo amin'ny tany zay nenianan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao omena azy. Taty amin'ny testamenta taloha tsika niresaka ary somary hiverina kely eo amin'izay, satria le tany zay nenianan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba omena azy de le tany Kanana. De voatery foana tsika zany mijery
hoe le dia ety am'ity zao tontolo zao ty raha ny testamenta taloha mitrangarabako teny zany fa ny zava-panahy ao anatin'izay no tsy maintsy takaritsika fa zay ko ny soro-dalana napetraka-andriamanitra amitsika mba hahafahantsika tafiditra ho any amin'ny fiainana mandrakizay rehefa ao ambadiky ny fahafatesana de ny diany zanak'Israely miala tao amin'ny tany Egipta andeha ho any amin'ny tany Kanana. Tsy hoe Jehova nandray fanapahakevitra hoe hitondra ny zanak'Israely de rehefa tafavoaka tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely de tsisy zavatra nantalova fa misedra zavatra mafy de ty am'ty zao tontolo zao ty misedra ady, misedra fakapanahy, misedra fahoriana. Zany ny zavatra nanjono zanak'Israely ary avy amin'Andriamanitra natonga ny zanak'Israely andeha ho am'izany mba hitaizana azy ahafahany reto zanak'Israely reto mahatoky azy eo amin'ny lalaka-lehany rehetrarehetra. Ary zay natonga antsika nijery ny tantaran'ny zanak'Israely tamin'ny tantanan'i Jehova azy nivoaka tao amin'ny tany Egipta ary nizotra ho any amin'ny tany Kanana. Resaka teto tsika hoe zay lalana miala amin'ny tany Egipta makany amin'ny tany Kanana zay de misy dingana tsy maintsy arahana arabaky teniny aty amin'ny testamenta taloha fa manakatra ny zava-panahy tsika zay netomboka tamin'ny vanim-potoana nitodiany zanak'Israely tamin'i Jehova ka nandraisan'i Jehova fanapahakevitra hoe tanana mairy sandrina injitra no hitondrako anareo hivoaka tao amin'ny tany Egipta de nisy an'ilay famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema zay tandendon'ny fanoloran-tena nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny nofony zanak'ondry no hoanina miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira ny raha tetina mitato ambaravarana sy mitolam-baravarana ary io no famantarana ijerevan'i Jehova ny zanak'Israely fa misy vanim-potoana hidina izy de andringana zay tsy ahitany an'io famantarana de le raha famantarana eo amin'ny trano zay toerana io zay ndraisantsika tsy iverenantsika intsony ny fanazavana fa tandiniky ny fandraisana fanasan'ny tompo ary nanazavitsika tamin'izay hoe vatsy sakafo nomena azahoana hery sy tanjaka ahafahana miatrika le dia lavitra kanefa zay dia zay ho tanteran'izay tsy moramora tsy araka ny eritreretin'ny olona hoe miaraka amin'Andriamanitra de milamindamina fotsiny am'izao fa mandeha hisedra zavatsarotra miaraka amin'ny Jehova ary ny tanjona kendren'i Jehova sika de mba tonga ny olona hifikitra tanteraka aminy. Ary teo anatrehan'izay moa nazavaitsika fa tandiniky ny fandraisana fanasan'ny tompo zay fanovozana hery sy tanjaka hoentina manatanteraka ny dia. Ary tsy vitan'izay fotsiny fa nisy vanim-potoana nandalo tamin'ny Pentekosta tsika ary zay misy zavatra netovizany na ny fandraisana fanasan'ny tompo na ny afatry ny Pentekosta fa rehefa mirotsaka indray ny fanahy de manaisotra ny tahotra araka ny hitantsika tany amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 rehefa mirotsaka teo amin'ny mpianatra ny fanahy masina tamin'ny alalan'ny lela maro mitarehana hafa satria natahotra izy tamin'izany vanim-potoana zany rehefa maty Jesosy Kristy mivondrona teo amin'ny toerana anankiray ary rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy mbola tao anatin'ny mpianatra nitahotra satria betsaka ny fanenjehana tamin'izany vanim-potoana zany tsy sany voaboaka natahotra ny olona natahotra ny famonona natahotra ny fanenjehana ary niafina tanteraka mihitsy ary zay tahotra zay tsy nafahan'ny asa ary zay mihitsy ny natonga any Jesosy niakatra mahatsara anareo ny fialako izy fa raha tsy ala de tsy ho avy aminareo ny fanahy fa raha tonga kosa ny fanahy araka ny tenin'i Jesosy any amin'ny asan'ny apôstôly toko 1 de 19 de rehefa tonga ny mpananatra de ahazo hery ianareo izy amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo
ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodea sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Nirotsaka ny fanahy de nahazo hery tahaka an'ilay fandraisana fanasan'ny tompo na nanovo hery sy tanjaka vatsy entina manatanteraka ny dia fa nirotsaka indray ny fanahy tahaka ny lela maro mitarehana afo nahazo hery mba mijoro vavolombelona tsy anatahotra intsony. Fa rehefa tonga tokoa io vanim-potoana io ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ary no tonga ny andro pentekosta de teo amin'ny fitoerany iray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivo hery mifofofo ka nanentika ilay tranony angonany ary nisy lela maro mitarehana afo niseho taminy zay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona zany ary samy mifeno fanahy masina izy rehetra ka de niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araky ny nampitenenina ny fanahy masina azy. Nanovo hery nivoaka tao amin'le efitra de tanteraka ny tenin'i Jesosy hoe ho vavolombeloko any Jerosalema sy Jodea ary Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Ary zay le fiarahana amin'i Jesosy Kristy mandray fanasan'ny tompo manovo hery mba hoentina manatanteraka ny dia fa zay dia zay fijoroana vavolombelona tsy manatahotra satria mahazo antoka fa Andriamanitra no miaraka aminy. Tafavoaka ny zanak'Israely de hitantsika tao amin'ny voaka tao amin'ny tany Egypta nahazo hery faly nahazo fahafahana tsy voageja tao amin'ny tany Egypta zay nresantsika hoe toerana zay nanomezana fahafapo ny nofo nanadinoana n'Andriamanitra kanefa tsy nitondra fiadanana ho azy fa nitondra fahoriana ka natonga azy ireo miantso ny famonjen'i Jehova de nidiny Jehova de nanapa-kevitra fa izy no hitarika ny zanak'Israely hamoaka azy tao amin'ny tany Egypta. Faly ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany tsy de nisy zavatra natahorana satria azo ny antoka tanteraka fa Jehova no miaraka aminy. Ka rehefa tonga ny vanim-potoana namoahana azy tao amin'ny tany Egypta de tamin'ny fifaliam-be mihitsy no nivoahany zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta tsy nanameritreritra akory inona no hanina, inona no tafiana, inona no sotroina fa faly fotsiny fa afaka satria Jehova no nanafaka azy. Fa rehefa manomboka miala nefa eo vao mahiratra ny masom-panahy ny zanak'Israely hoe kay tsy miadakadana zany miaraka amin'Andriamanitra zany fa tena isedra zavatsarotra ary misy antony manokan'izany satria melohany namoahana azy de nampiseho ny hery ny Andriamanitra mba hahafantarany zanak'Israely fa Jehova miazy tany am-piandohana de tsy nanam-panahina rehefa nazavaintsika tety ihany koa fa rehefa mivoaka ny zanak'Israely de tanteraka ny tenin'i Jesosy hoe aza manany amin'izay hohanina zay ho tafiana zay ho sotroina fa fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo zany. Ary zay indrindra natonga ny zanak'Israely tafavoaka tao amin'ny tany Egypta zay fandraisantsika. Rehefa tafavoaka tao amin'ny tany Egypta manahoana le lalina zay nizorana ny zanak'Israely rehefa nandeha ny zanak'Israely tsy hoe voatafavoaka tao de tonga tany amin'ny tany Kanana ary eo ny fitaka amin'izao vanim-potoana zao. Mieritreritra fa rehefa nandray ny fanasan'ny tompo zay tandindo ny fandraisana an' Jesosy ampy fotsiny zay de mahazo antoka ny famonjena fa tsy mieritreritra hoe misy lalana tsy maintsy izorana ake ary misy ady tsy maintsy atrehana ka raha tafavoaka mpandresy de hovonjena inona ny fitaovana hoety mandresy de ny finoana an' Jesosy fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Raha isika ny Exodosy toko 13 manahoana le lalana mitondran'i Jehova ny zanak'Israely. Exodosy toko 13 de ny andininy 17 ka hatramin'ny 22 ny lalina nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely ozy sy ny namakiny ny ranomasina mena. Io le lazaintsika hoe dingana tsy maintsy lalovana zany ary tsy afaka misafidy zany zay miaraka amin'Andriamanitra hoe zay tsy handeha amin'io lalana io satria Jehova no mitarika. Ka rehefa Jehova no mitarika de zay hitondrany ny olona no tokony hozorana. Ka raha te ho tonga ny amin'ny tany Kanana
ny zanak'Israely de tsy manaiky, tsy maintsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ny ndiny fa 7:18 rehefa nalefa ny Farao ny olona de tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalina makany amin'ny tanin'ny Filistina izy, na de akaiky azy zany fa io Andriamanitra andraoany enina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egypta, fa nentin'Andriamanitra ny vilo any amin'ny lalina mahazo any an'efitra moron-dranomasina mena ny olona ary vo manaiady ny fiakatry ny zanak'Israely avy amin'ny tany Egypta. Ary nentin'ny Mosesy niaraka taminy ny taolan'i Josefa satria Josefa efa nampianina de nampianina ny zanak'Israely ka nanao hoe hamangy anareo tokoa Andriamanitra de hitondra ny taolako hiala aty miaraka aminareo ianareo. De nifindra ny ala tao Sokota izy ka nitoby tao Etama teo an-tsisin'ny efitra ary Jehovah nandeha teo alohany tamin'ny andro rahona raha atoandro hitaridalana azy ary tamin'ny andro hiafo no ny alina ho fahazavana ho azy andehanany amin'ny andro alina. Ny andro rahona tsy ny ala teo alohan'ny olona raha atoandro ary ny andro hiafo dia no ny alina. Zay le fomba nitantanany Jehovah ny zanak'Israely sy ny fomba fampisehoany fa tsy misaraka amin'reto zanak'Israely reto Jehovah amin'ny lalana zay hitondrany Jehovah azy, fa saingy misy lalana manitsy ihany tonga any amin'ny tany Kanana kanefa Jehovah ny mahafantatra ny ady mafy zay hatrehany eo anatrehany zany rehetrarehetra zany, na de akaiky ara ozy ny lalana zay mandalo amin'ny tany Filistina de ndraoany enina ny olona ozy raha mahita ady ka hiverina any Egypta. Jehovah mahafantatra ny toe-panahin'ny olona ary zay indrindra no nahatonga azy mitondra ny zanak'Israely tamin'ny lalana zay heverina voatrany lalana miodikodina kanefa teo anatrehan'izany rehetrarehetra zany nefa de nanaiky ihany ny zanak'Israely, nanaiky satria mbola tsy tena ny sendra zavatsarotra ary io tsy sapan'ny kristianina indraindray satria te hanao hitsin-dalana mandrakariva ny akamaroan'ny kristianina, tsy te hisahirana mitady tany malemy androena-pangady, tsy te hiaina amin'izay le dinga ny famonjen'izay fa tratra ny fampanantenana apokaty hoe matoki fotsiny fa rehefa nandray fanasan'ny tompo hoe matoki fotsiny fa rehefa nandray an' Jesosy, matoki fotsiny fa rehefa ao aminao ny fanahy masina de efa vovonjy ianao zay fitaka be vavy. Ary tsika teto de nanamafy ary zay ny marina ratsoratra masina ny famonjena no efa vitan'i Jesosy fa zasy ianao tsy mbola vovonjy fa soritana amintsika ny lalana hizotra amin'ny lalam-pamonjena ka raha manaiky hizotra amin'ny lalan'ny famonjena iny isika de hovonjena ary zay no nahatonga an' Jesosy hiteny midira ny vavahady ety fa sarotra lalana makany amin'ny fiainana tery sady ety vitsy ny mahita azy, malalaka kosa ny lalana makany amin'ny fahaverezana maro no mizotra makany kanefa zay lalana makany amin'ny fahaverezana zay Jesosy ihany nitorian'ny olona efa nazavaintsika teto fa le vavahady de milaza amin'ny Jesosy de zay le tandindony hoe raha Jesosy vavahady de Jesosy vavahady tery, fa raha vavahady malalaka no hitan'ny olona efa Kristy santoko zany kanefa betsaka anao miditra amin'izay Kristy santoko zay tsy mahay manakatra intsony mibaiko nomen'i Jesosy hoe izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka ny famantarana sy fahagagana lehibe. Raha zao tao anatin'ny olo mbo fitarosy de ho fitahana satria le famantarana sy fahagagana toriana amin'izao vanim-potoana zao diny io tsara nge zay hoanina, zay hotafiana, zay hosotroana vola arena voninahitra zay tsy azahoana antoka ny fiainana mandrakizay fa tsy misy fanoritana mazava tsara le lalana mizotra ho amin'ny famonjena ka na de mibaiko omena an'le olona ary mivavaka mba azo tombotsoaranofo miditra amin'ny fifadikanana mba azo tombotsoaranofo mandray ny fanasan'ny tompo mba azo tombotsoaranofo fa ny fiaina le tena lalana takiny ny tenin'Andriamanitra andraisana famonjena tsy atoro ny olona ary zatra an'izay le olona ka raha vo lalana sarotra taka nyty tenen'i Jehovah hoe tena nentin'i Jehovah tamin'ny lalana
miodidina makany an-dranomasina mena tsy eken'ny olona ary eo nio fiampitana an-dranomasina mena io de misy problème, misy olana zay tsy ahafahan'ny olona mandray fanapahan-kevitra mba hanaiky le taridalana soritan'Andriamanitra kanefa dingana tsy maintsy arahana raha te hizotra makany amin'ny tany Kanana na dingana tsy maintsy arahana ara-panahy raha te ahazo ny famonjena. Zanak'Israely teto de nentina tamin'ny lala miodidina ary zay indrindra no mahatonga ny fitoriana ny filazantsara tsy hoe ampy fotsiny hoe raiso Jesosy de vita zay de tsy ilaina intsony ny fitoriana ny filazantsara fa raha mbola velonaintsika de misy ny toromarika omen'Andriamanitra isan'andro isan'andro mba harahantsika satria tahaka ny zanak'Israely niala tao amin'ny tany Egipta andeha amin'ny tany Kanana, lalana mbola tsy falehany, fiainana mbola tsy hitany ary tanàna mbola tsy nidirany kanefa de zao matoky fotsiny fa Andriamanitra no mitarika fa ny fitaka amin'izao vanim-potoana zao de tena tsy misy fanorona lalana tonga de lalana mikodana be matolony olona ary zany indrindra no fitaka eo anatrehan'ny zanak'Israely. Inona nefa ny zavatra nitranga rehefa nentin'i Jehovah tamin'ny lala miodidina zay fanaporofona amintsika fa miaraka amin'Andriamanitra tsy zavatra eritreretina hoe milamindamina fa lalatsarotra de rehefa tafavoaka ny zanak'Israely de efa nilaza de milo Jehovah toko 7:12 ny 1:1 ka hatramin'ny 1:4 ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba hivily ka hitoby eo akaikin'ny Pi-Hahirota eo ananelan'elan'ny migodola sy ny ranomasina eo akaikin'ny Balazefona de tandrifiny no hitobianareo eo amoron-dranomasina ary Farao ilaza ny zanak'Israely hoe azo ny tambery tany izy ka vo hidiny hevitra de hanamafy ny fo Farao ka hanentsika anareo izy de ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny amin'ny miaramilany rehetra de ho fantatry ny Egiptianina fa zao no Jehovah de nataon'ny zanak'Israely izany mambara de milo fa tsy taitra ny zanak'Israely fa zavatra hitanga izy io satria nitanjona an-kendren'i Jehovah tsy ninono ny zanak'Israely fotsiny any Jehovah hatoky azy fa ny ampahafantarina Jehovah an'reto Egiptianina reto fa Andriamanitra mahery tompo ny zavatra rehetra satria anamafy ny fo ny Farao anenina izy noho ny nandefasany zanak'Israely de hiverina indray ny adalàna de anentsika ny zanak'Israely ary zay le famonjehana ny zanak'Israely zay kozitsika tsy hoe andeha izy hamono ny zanak'Israely satria ny zanak'Israely teo ambany fahefan'ny Egiptianina nahitandry zareo tombontsoa nandevoziny ka ny anerina ny zanak'Israely hoe miala amin'ny Jehovah fa mivereny aty fa ty amin'ny tany Egipta nge afaka manao zay tiana atao hoe lalana migodana ao e ary nieritreritra Farao fa matanjaka de lasa nanatanteraka ny zanak'Israely tamin'ny vanim-potoana io tsy taitra na de nambara tamin'ny ary hoe hanamafy ny fo ny Farao ange anenjika zanak'Israely Farao sy ny miaramilany rehetra de satria mbola tsy tonga le fanenjehana de nitohizany zanak'Israely ihany ny lalana zany hoe ao aoriana misy favalo mandindona ary zay ny miaraka amin'Andriamanitra hafa amin'Andriamanitra zany ary nitanjona an-kendren'Andriamanitra de ny ampahafantarina na ny zanak'Israely na ny Egiptianina fa Jehovah no Andriamanitra. Ny 5 sy hatramin'ny 7 ary nisy fa nanambara tamin'ny mpanjakan'ny Egipta fa efa nandositra ny olona de niova ny fo ny Farao sy ny mpanompany ny amin'ny olona ka hoy izy inona zao ataontsika izao no nandefa ny Israely hiala tamin'ny fanompoana antsika isika de nasainy no fehezina tamin'ny kalesiny soavaly sady nitondra ny vahoakany anaraka azy izy ary nitondra kalesa 900 voafantina sy kalesiny Egiptianina rehetra izy zay samy misy mpiady avy izy rehetra ary Jehovah nanamafy ny fo ny Farao mpanjakan'ny Egipta tena nanenjika ny zanak'Israely izy na de tamin'ny tanàna avo azy no nivoahany ko nanenjika azy ny Egiptianina de ny soavaly rehetra tarika ny kalesiny Farao
sy ny soavalin'ny fitainginy sy ary miaramila ka natratra azy mitoby teo amoron-dranomasina teo anilany mpiahirota tandrifony balazay foana. Zany ny olona miaraka amin'Andriamanitra misy fahavalo manenjika ary Jesosy dia efa nilazany io tsy maintsy enjehana no fahamarinana ianareo, tsy maintsy enjehana no ny amin'ny anarako ianareo. Ary niaritra tamin'ny zanak'Israely, niaraka tamin'Andriamanitra, tsy maintsy ny enjehana satria nitanjona kendren'ireto Egyptiana reto izay nidevoliny tao ambadika dia niampiala ny fony zanak'Israely amin'ny Jehovah ka iverina ho any amin'le lala malalaka dia nanenjika. Inona nefa ny zavatra mitranga? 110 ka hatramin'ny 12 ary rehefa mby akaiky Farao dia natopony zanak'Israely ny masony ka indreo ny Egyptiana taminy manenjika azy dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah. Ary koa izy tamin'ny Mosesy moa tsy nisy fasana vatany Egypta no nentinao faty aty an'efitra izay. Nahoana no nanao izany taminay ianao ka nitondranay nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta? Tsy zao va ny teny nolazainay taminao fo ny tany Egypta? Aok'izay fa avelao ihany izahay hanompo ny Egyptiana, fa leonay manompo ny Egyptiana toy izay ho faty aty an'efitra lalana mbola tsy alehany. Ary tamin'ity indray mandeha ty fahavalotra tsy nampozina fa marobe no manenjika azy tonga tao anatin'ny tahotra. Ary rehefa tonga tao anatin'ny tahotra lasa ny monimmonina, lasa natsiaro le tany ny alana izay nampitondra fahoriana azy, tsy tadidiny intsony ny fampahoriana ny anjady tamin'ny tao amin'ny tany Egypta. Ka miteny tamin'ny Mosesy tsy naleona ihany ve tany amin'ny tany Egypta? Ary zany koa ny zavatra mitranga amintsika, raha tsy nampianarina ve tena ny lalana miaraka amin'Andriamanitra nge tsy moramora le olona. Ary zay no andiniantsika ny soratra masina, lalana sarotra tsy laozam-pahavany, lalana feny fanenjehany. Ary ny zavatra mitranga amintsika amin'izao vanim-potoana izao, ny fahasahiranana, ny tsy fahampiana, ny tsy fandriam-pahalemana izay hohanina, izay hotafiana, izay hosotroana, vory amin'ny karena, fitetiavana fiadanana sy fahasambarana, mora levina, vetivety ety amin'ity zao tontolo izao ty, zany ny matomatisan'ny olona. Ka rehefa tonga ny fampona an'Andriamanitra ka sendra toe-javatsarotra dia mitady andao an'Andriamanitra tahaka an'ireto zanak'Israely reto, dia mitady iveriny indray any amin'le aizany misy lalana malalaka. Ary zay ny fitoriana filazantsara ngereo olona tsy rehefa mitory filazantsara marina avokoa tady dio ny tenin'i Jesosy, misy Kristy sandoka sy mpampianatra sandoka ny dikany, misy vavady malalaka. Ary na dia ny olom-bao fidy raha vo tsy mitandrina dia mitafalatsaka amin'izany, fa tery sady entiny lalana makany amin'ny fiainana tahaka an'ireto lalana izay nizorany zanak'Israely eto. Fa rehefa tody zavatsarotra dia nanjary tsy tadidiny intsony hoe nisy Jehovah nge nampiseho fahagagana tany taona tonga azy tafavoaka tany amin'ny tany Egypta. Ary nitanjona kendreny Jehovah tamin'ny eo vanim-potoana eo mba hamikira ny zanak'Israely tamin'i Jehovah hoe tsy tadidinareo ve ny fahagagana rehetra izay nataoko tanàna mahery sandrina isitra nge nitondrako anareo nivoaka avy tao ka rehefa tojo an'ireto fahavalo reto ianareo, nahoana ianareo no manadino aho, nahoana ianareo mitady iverina? Dia torak'izany koa mety mandalo toe-javatra sarotra sika amin'izao vanim-potoana izao. Kanefa azakivy tandremo mitahotra. Ary zay le afatry ny Pentekosta, rehefa nibrotsaka ny fanahy, azo hery ianareo amin'ny latsahany fanahy masina aminareo. Ary ho vavolombeloko hatrany Jerosalema, any Jodea, any Samaria, hatrany amin'ny farany tany. Fa noho tsy fantakaran'ny olona ny fanahy izay miasa ao anatiny, mahatonga ny tahotra ao anatiny ka mahatonga azy miravoravo tanana, satria eritreretiny fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra miadakadana fa tsy tsapany, fa ady io lalana izay izorantsika ty amin'ity zao tontolo izao ty, lalatsarotra ady. Ary miditra antsetra ny devoly tsy hanelantsika izotra amin'ny lala famonjena, fa hitaonantsika hemotra, hitaonantsika hiala amin'Andriamanitra velona. Kanefa na izany ary Andriamanitra mahafantatra ny toe-panahy zanak'Israely, lalana mbola tsy nalehany io ary amin'Andriamanitra tsy nanameloka izy nefa tamin'io
fantany mihitsy ny tahotra sy ny orooro fa miezaka mandrakariva Andriamanitra, nampafantatra ny zanak'Israely fa momba azy mandrakariva nge Andriamanitra tsy tokony hanatahotra izy, na de lalana miodidina aza nitondrana azy, na de eo ara ny fahavalo izay manenjika fa nitanjona kendren'i Jehovah manoloana ny fahavalo, te amelesona ny fahavalo Jehovah hoe tsisy afaka mikitikitika andreto oloko izay nanaiky ny toromarika izay nomeko reto, ka raha tojo an'izantsika amin'izao vanim-potoana izao mahireza reo olona ary aoka tsy ho adinontsika fa miaraka amintsika mandrakariva Andriamanitra manoloana ny ady izay atrehantsika. Kanefa zao ny teny ny 5:17 ka hatramin'ny 5:11 tsy nanameloko ny zanak'Israely Jehovah, efa hitantsika izany teny izany, kanefa tsy maninona manao teny averina mba hasoany fanahintsika ary ho mosesy tamin'ny olona asa matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo famonjen'i Jehovah izay ataonao anareo anio, fa ny Egiptianina izay hitanareo anio dia tsy hitanareo intsony mandrakizay, Jehovah hiado anareo fa ianareo kosa anginy. Zany hoe toky no nomena zanak'Israely ary tsy nanamelo-pizy na dia tahoarany toe-tsainy zanak'Israely feno tahotra hoe tsy naleo anay ihany ve any amin'ny tany Egipta, fa nanambara mazava tsara hoe tena reo fahavalo izay manenjika reo sy ho hitanareo intsony, zany hoe hivoaka ho mpandresy ianareo ary nitoky ray ngezabe, Jehovah hiado anareo, nareo kosa angina. Ary zany rehetrarehetra zany zavatra kendren'i Jehovah ho amin'ny zanak'Israely, kendren'i Jehovah ho amintsika adona atrehanareo olona lalana miodidina ny hitondran'Andriamanitra antsika, sarotra ny lalana tery sady ety vitsy ny mahita azy kanefa matoki Jehovah hiado anareo ozy, ianareo kosa angina. Voninahitra amin'Andriamanitra rerany vavakisika misaotra anao Jehovah Andriamanitra ray ny amin'ny teny fampahirezana nomenao satria mandalo ady tokoa ny vahoakanao ary indraindray mba natahotra mieritreritra fa sao dia efa lavitra ianao, sao dia tsy izy ny lalana, kanefa misaotra anao satria mampafantatra anay ianao fa lalan-davitra sarotra be fahavalo, kanefa matoky ny teninao hoe Jehovah hiady manareo fa ianareo kosa ankina dia mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao, ny voninahitra ao mampisiao mandrakariva, misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva.